Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Jesosy tao amin'ny tempoly tamin'ny 12 taonany. Lioka 2:2. Manekeny ray aman-dreninao tahaka ny nataon'i Jesosy. Tsy halaky anadiny ty fankalazany ty a. Tena nafinaritra mihitsy. Manana tombontsoa sika. Manan'Andriamanitra izay nanafaka antsika. Mbola ho any Jerosalema indray amin'ny taona manaraka. Fiadanana ho anareo. Nahita ny zanakay ve ianareo? Very izy. Efa 12 taona izy. Angamba izy nandeha aloha niaraka amin'ny hafa. Nitady an'i Jesosy i Maria sy i Josefa. Sambany izy no niaraka tamin'izy ireo tany Jerosalema. Teny an-dalana ody izy dia nanjavona tampoka. Josefa, manany aminy aho. Tokony very isika ka mitady azaina tanàna. Nitady ny zanalahy 12 taona teny rehetra teny izy ireo. Tsy nisy nahita an'i Jesosy. Farany, rehefa afaka telona, dia hitany teo amin'ny tempoly izy. Gaga izy ireo satria tao an-tranon'Andriamanitra izy, ary niresaka momba ny Baiboly tamin'ny mpampianatra Baiboly. Gaga ihany koa izy ireo tamin'ny fanontaniana sy ny valiteniny. Nahoana ianao nijanona teto? Efa nitady anao atraizatraiza izahay ary efa niahihany aminao. Nahoana no nitady ianareo? Tsy fantatsareo va fa tsy maintsy ho ato amin'ny tranony reko a? Io ny fotoana voalohany niantsoany Jesosy an'Andriamanitra hoe Rainy. Raha miteny izany izy dia nanambara ny tenany ho zanak'Andriamanitra. Jesosy zanak'Andriamanitra dia zaza tahaka anao, olombelona tanteraka izy. Niome sy nitomany tahaka anao, nihinana sy natory toa anao ihany koa izy. Tsy maintsy nianatra tahaka anao izy, nankatony ray aman-dreniny foana izy toy ny nataonao. Andray, mitsiky ve ianao? Tsy nanaiky ny ray aman-dreninao foana ve ianao? Hoy ny Baiboly, anaka, manekeny ray aman-dreninareo. Nankatoy foana i Jesosy. Tsy niteny na nanao zavatra ratsy mihitsy izy. Tsy nandainga mihitsy izy. Tsy nangalatra mihitsy. Tsy nanota izy. Nahafaly azy ny nankatoy. Izany no antony niverena ny tany Nazareta niaraka tamin'ny Maria sy Josefa. Raha te hankatoa an'i Jesosy ianao, dia hanampy anao izy hanaraka ny ohatra nasehony. Mangatahana aminy, dia hamela anao no ny fahadisoanao rehetra izy. Rehefa misafidy ny ara-iaina aminy ianao, dia manampy anao izy hiaina amin'ny fomba izay mahafaly an'Andriamanitra. Rehefa miaina ao am-ponao i Jesosy, dia mety hahafinaritra mihitsy aza ny manala ny fako, na manasa lovia, na manala izay ao anatin'ny fanasana lovia. Tsy ho verimaina ny miezaka miaina miaraka amin'i Jesosy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara Zokomy.